misy indray ny mikonikonina anala lehibe ny faritra hafa amin'izao fotoana izao. Misy mikendry ampiasan'ireny tompona ndraiky mpanjakana ireny anovana ny valim-pifidianana ve? Ireo lehibe ny faritra ny esorina dia nanam-pirofatra eto fa mbola akaiky ny vahoaka hatrany. Olona 12 voarohirohy tamin'ny famonoana olona sy fanafihana ny tombon'ny zandary tany Nosbe no hiatrika fampanoavana aty Antananarivo. Niainga tamin'ny faramanidina androany tany Nosbe izy ireo. Trano telo no nasesin'ny Jiolahy 5 mirongo fiadiana tetsy Ampitatafika alina. Vola valoety sy volamena maro no lasibatra ny poka ny basy. Araka ny tarehimarika avy amin'ny BIT, ankizy 3 alina sy 2 tapitrisa eo anelanelany 5 sy 7 taona no efa miasa sahady eto amintsika. Ny raiky amin'ny valopolo isan-jaton'izy ireo dia manao asa mampidi-doza. Miantoka ny apahany amin'ny famelomana ny ankohonana ireny ankizy ireny eto amintsika. Malagasy miara-miainga ka tsy ho tompony mangataka atiny intsony. Mila olo tena miasa, tsy be kabaro, tsy be politika. Mampivoatra miara sosialy, tsy miara Izy madimy amin'ny 20 oktobra, fidio ajo laharana fahenina. Tena marina izany. Efa naparako anao hatrizay fa formula ho any tena milay. Petsaka be ho any dentifrice fa formula ho ano matsara nify. Manafotsy ny nify, tena marina mihitsy. Sady miaro ny nify, tena marina mihitsy. Karate ho any formula, ampiasa ho any formula. Tompoko lasy tompoko vavy tonga amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao sika amin'ny ity hariva ity asaina mpanajany ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny toetrandro avy hatrany hoe tsika nomboana ny fampahalalam-baovao ny feonan'ny rivotra mafana sy mangatsika no nitranga hatramin'ny alarobia lasa teo ka nanjarina azo ny voninandro pahavaratra. Nisy ankoatra izay ny fivadian'ny toetrandro herinandro lasa izay ary naka ny voninandro ririnina nahitana oram-baratra tany amin'ny faritra Itasy, Miarinarivo sy Ambositra vokatry ny feonan'ny rivotra mafana sy mangatsika izay raha tsika ny fanadihadiana. Otrandreny rehefa miroso mendalana kosa tsika makany amin'ny vanim-potoana ny orana raha ny tokony io zany a tokony tamin'ny 15 oktobra to amin'ny 15 oktobra zany tsika ny tokony normal fidiran'ny orana fa saingy lasa lolo kely izy zany zao lay fetombon'ny orana tena mbola amarininy io aloha zany a miandry fipetra fa raha ny fijery azy aloha zany takany hoe lasa aloha dia mbola ao anatin'izay vanim-potoana manasara taona zay tsika pahatonga amin'ny farany volana novambra ny mafana ny maro ny orana ny mebe ny kotroka dia any amin'ny volana desambra tsika ao anatin'ny tena fotoam-pahavaratra satria amin'izay fotoana izay ny tonga ny zone de convergence intertropicale izay mamaritra amin'ny fotoam-pahavaratra eto amintsika. Mbola ao anatin'ny vanim-potoana manasara taona isika amin'izao fotoana ary amin'ny farany volana novambra vao mifarana izany ahinatrany ny fivadibadian'ny toetrandro izay aka ny voninandro ririnina sy voninandro pahavaratra hatrany raha ny hita moa ny takariva teo dia nahitana ihany koa avandra ny rotsaka teto andrenivohitra. Afahano izatsika ny fampahalalam-baovao dia ny zavanitranga tatsy Nosbe namoaka tatitra mbola tsy tena ofisialy ny eo anivo ny zandarmaria pirenena anio mikasika ilay famonoana teratany frantsay rola sy teratany malagasy iray ary mikasika ilay fanafihana ny famotena ny tombon'ny zandary tatsy Nosbe. Fantatrary amin'izao fotoana izao fa nino niala tany Nosbe nandeha fiaramanidina iazo ihany koa ny renivohitra ireo olona 12 voasambotra tany antoerana mba hatolotra ny fitsarana. Anio ihany koa no fantatra fa tonga ny antoerana ireo manamboninahitra frantsay
rola avy atsy amin'ny nosy alariny ao anadiady akaiky mikasika ity raharaha ity raha ny fantatra ihany koa dia nisy ny fitokonana nataon'ireo avany teratany vahiny rola ny arambony manoloana ny trano ny ambasady malagasy any Frantsa omaly fatao arin'ny azavany tranga tatsenosy be dia notazomin'ny mpitandro ny filaminana anaovana fanadidina atetsy fiadanana nanomboka ny talata lasa teo i Josepha Yolon mpikambana ny filakevitra ambony ny teteza mita teo aloha fitarihana ny vahoaka ikorotana sy fanotohinana ny mpitandro ny filaminana anatanteraka ny asany moa no vesatra iapangana ity farany raha nitatitry ny azandarmaria dia mbola noalavaina ny fitazomana azy anono ny fanadadiana izay mbola mandeha amin'izao fotoana izao ho andreo anivon'ny GIEC na ny groupe des éclaireurs de contact dia nilaza fa fanakatsakana ny fametrahana-Andriamatoa Josepha Yolon ny politika madio eto Madagasikara izao zava-mitranga izao arahantsika ny fanazavana tsy tokony tsy azo ekenatrony zany hoe resaka tsindrazo lena ohatr'izay tsy alao mba alalaka ny fanaovana politika eto Madagasikara fa rehefa tsy mitovy hevitra aminao dia tadiavinao foana hevitra zay aminona an'le olo donc tokony hiova tokoa fa tsy resaka slogan fotsiny hoe hiova io amiko karazany hoe famonoana politiquement Joseph Yolon Joseph Yolon zany anisany miady zany ampandeha io sirama io au nosy be io ka possible mifangaro amin'izay tontolo izy fa makasika ny tontolo ara-politika kosa indray dia ny farana androany ny atrikasa izay niarahana ireo tompona andraikitry ny filaminana mikasika ny fametrahana ny bandrim-pahalemana mandritra ny fotoana ny fifitianana nanamarika moa ny tompona andraikitra eo anivo ny sampany ny firenena mikambana afa tokony hisy ny fitoniana amin'izany fotoana ny fifitianana izany arahantsika ny fanazavana sy ny fanadadiana makasika izay ilamy masatsy ny fifitianana mametra-panontaniana ny olo-pirenena manoloana ireo resabe mandeha amin'izao fotoana ny amaroan'ireo kandida mampiasa vola be izay ambaran'ireo mpandinika fiarahamonina fa mety hiteraka izay tsy fandriam-pahalemana izay nanambara ary nanaiky ny mpitandro ny filaminana fa tsy mitovy ny fitandrona ny filaminana mandritra ny fifitianana sy ny fotoana tony ka ilaina ny fanakaloza-kevitra sy ny fampizarana tsy nety nanambara firy ny votoantony tapaka nandritra ity atrikasa ity ny teo anivo ny 10 alindahy raha nanontaniana ny takariva teo vita ny atelier nahazo fampianarana izahay ankoatran'izay fahazonay taloha ny velombelona tao anatinay indray le asanay ho an'izay mety nanadinodino ary nanome tokony isenito fa anampy amin'izay araky ny azony atao ary inoko fifananao an'izany izahay zany ny fanankalotra ke feto niverina ny anatra niverina nijery nanao jery todika dia vonona ny mpitandro filaminana zany hiatrika ny adidy miandry azy araky ny mission izy efa voalaza ao anatin'ny texte amin'ny fe azy alohany mandritra ary aoriny fifidianana ny fahatongavandreo mpanara-masy ny fifidianana avy eto Madagasikara dia taratry ny fitoniana mbola isy amin'izy ireo aza ny mbola andalana iazo ny Madagasikara noho ny fatokisany fipetrahany izay fandriam-pahalemana izay ny tompona andraikitra voaloha eo anivon'ny firenena mikambana izay mbola niantso ny rehetra ho tony ary anaraka ny lamina amin'ny siny ny fandriam-pahalemana amin'ny fifidianana Mesdames et messieurs, en cette période proche du scrutin présidentiel, nous devons ensemble conjuguer nos efforts pour asseoir un environnement apaisé et permettre à tous les électeurs malgaches d'aller aux urnes et attendre dans la sérénité les résultats du scrutin. Nanamarika ihany kosa nefa ireo avy amin'ny 10 alindahy ireto afana misy na tsy noentimanana dia vonona tanteraka ny adidin'izy ireo. Zay ihany koa vao nisy ny fiofanana sy fifanakaloza-kevitra mikasika ny fifidianana teto Madagasikara izay manampy azy ireo amin'ny asany. Eo amin'izay lafiny ara-politika izay ihany dia fantatra ankehitriny fa efa miainga any indray ny fikononkononana anala ny lehibe ny faritra hafa ankoatran'ireo fito ny esorina fotoana fohy ny alony ny atombohany ny fampelezan-kevitra. Araka ny fanazavana dia mbola misy ifandraisany amin'ny resaka propaganda indray ity resaka ity anoho ny fiheverana fa mitovy fomba fijery amin'ny kandida Ajo Andriananarivelo ireo lehibe ny faritra ireo raha ny fanazavana sy ny tatitra azo ihany dia mbola hoentina aminao eto moa ny andindiny makasika izay vaovao izay afara tamin'ity androany ity dia nitsidika ny amboasary Ambovombe ary Faradofay ny kandida laharana fahaenina Andriamatoa Ajo Andriananarivelo. Fa eo amin'izay araharaha fanadihadiana kosa indray no etsika anohizana ny fampahalalam-baovao 20 amin'ireo olona voatazana ny amponja anao asan-terivozana mandrapahafaty eto Madagasikara efa hatramin'ny taona 750 ny sasany amin'izao no voaheloka ary mbola velona ny fonjana Tanimora Ambatolampy Miarinarivo ary Tsefano hitazomana ireo gadra mandrapahafaty ireo ary voaheloka noho ny famonoana ny ray aman-dreniny ny fandorana trano ary ihany koa ny fanapahana ny fitaovam-pananahana fanadihadiana.
voasoratra ao anatin'ny fehezan-dalàna andininy fahaenina sy faharoambifolo ny fampiarana ny fanameloana ho faty eto amintsika lalàna izay nakatahaka ny an'ny frantsay tamin'ny andro ny radama faharoa ny fanasaziana asanterifozina mandra-pahafaty no sazy entitra indrindra ampiarina eto amintsika tsy mbola nisy ny fanameloana ho faty zava-miseho eto amintsika amin'izao fotoan'izao anefa ny fanameloana olona amin'ny alalan'ny fitsaram-bahoaka manerana ny faritra maro tsy midiky zay hoe tokony hamon'olona fa mbola tokony hoentina eo anatrehan'ny fitsarana maefa zay nameno azy ary mangataka mihitsy mangataka zay ato amin'ny akaty ihany mba amin'ny fitondrana maefa mba hanao ny hery rehetra zay hitondrana aingina de aingina zay nafaty na amono ny zaza tany anosy be io ho atolotra ny fitsarana mangataka ihany koa nefa zay ny karohana sy hanolorana nireo zay na vita helika amin'ny hoe fandoroana reo olona vahiny zay na very maty tany anosy be na dia tsy miatra azy io sazy faratampony io ny fanentanana ny fanafoanana ilay lalàna no tena voizin'ny akata Madagasikara na ny Action des Chrétiens pour l'abolition de la torture androany nandritra ny fankalazana ny andro eran-tany ho fisorohana ny fanameloana ho faty dikan'izay nge rehefa misy ny atao hoe moratoire dikan'izay rehefa manaiky eo anivon'ny fivorim-ben'ny firaisan'ny Nations Unies tsika fa ao manaiky ny moratoire io dia atsahatra zany ny fanatanterana ny famonoana ho faty tsy midika hoe atsahatra ny fanameloana fa hoe ny fanatanterana ny exécution 700 ireo firenena manana ny lalàna manameloka ho faty ary 760 kosa ny faritra sy firenena mampiatra izany ny eloka bevava kosa ny tena mpahazo laka eto amintsika araka izany dia ahintsikely ny vaovao teo zany fa 12 ireo olona zay voatazona any amponja amin'izao fotoana izao zay migadra mandra-pahafaty vaovao makasika ny teknôlôjia kosa indrindra eo amin'ireo ainao manjery dia fantatrara izao fa ankoatra ny fahita lavitra amin'ny Kolo TV sy Kolo FM dia afaka anaraka mivantana amin'ny trankalany www.kolo.mg na ao amin'ny live kolo.mg ny fandarana rehetra vokarin'ny Kolo TV ihany koa ireo mpankafy ny eto Madagasikara sy maneran-tany manomboka rahampitso ny andinindiny no arahantsika tahaka izao. Sokatra amin'izao tontolo izao ny ainao manjery Kolo manomboka rahampitso amin'ny alalan'ny fampitana mivantana any amin'ny tranokala na ny streaming na ny fandarana rehetra ao amin'ny Kolo TV sy ny Kolo FM. Voalohany izany eto Madagasikara ary ny Kolo izay ainao manjery sandriny indrindra no hisantatra azy. Ny réunion première izay mpiara-miombina antoka amin'ny Kolo any amin'ny nosy la réunion irery ihany koa no manao streaming eto amin'ny ranomasimbe indianina. Hoe miara mahita zany na ny any an-trano amin'ny télé na amin'ny alalan'ny internet konko dia l'internet nefa afaka jerena ohatra partout dans le monde ohatra hoe nosy be tsy voatery eto Antananarivo zany mahita anazy fa akoatra ny ivelana Antananarivo konko na ny ivelany dia ao zany le fitaovana afaka hijerena azy zany misy ny PC ohatra dia ao koa ny Mac dia smartphone ny phone reny mandeha daholo afaka jerena zany hoe na anaty bus zany na ny ampiasana zany na ny andalana dia afaka mahita an'le téléphone. Ny avantage anankiray koa zany dia ohatra raha sendra misy hoe olana ara-teknika zany ohatra ary ambon-tsimbana dia le streaming mandeha foana nefa ao anatin'ny ara-dalàna hatrany nefa no entina manantanteraka izany. Fantatry ny rehetrarehetra moa ny taratasy ara-panjakan'ny Kolo TV sy Kolo FM zany ny resaka licence dia Antananarivo ihany no zone de couverture afaka emetiavanay zany dia noho ny fangatahana maro voaray avy any faritra na avy any Ilambato koa raha misy mpandefa ty aminay mba te hahita Kolo dia nanapa-kevitra zany zay hoe alao ataondao anao mode streaming ohatran'ny fanao ny télé efa avy manana teknôlôjia avy lentany ivelany dia zay no natonga anay nanao an'le izy zany. Mbola ho fanomezana fahafaham-pony mpankafy ny Kolo TV sy ny Kolo FM hatrany lesoka hita eo amin'ny fahita lavitra ny tsy fahafahan'ny mpijery mandray anjara fa mandray fotsiny ihany izay ampitaina. Sehatra iray ahafahan'ny mpijery sy mpihaino manao izany ny streaming. L'autre intérêt c'est qu'il est aussi multiplateforme. C'est-à-dire que l'inconvénient, on va dire, d'une télé, c'est qu'on est obligé de rester, une télé, bon, est assez fixe, on est obligé de rester devant et le canal se fait, comme on dit, dans un sens, d'accord ? Alors qu'en streaming, on va se retrouver donc sur des plateformes, que ce soit PC, Mac ou tablette, et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir commenter ce qui passe
actuellement, par exemple sur les informations, ce genre de choses-là, on va pouvoir commenter, poser des questions, faire ce genre de choses. Ça, c'est le grand intérêt aussi du streaming, c'est qu'on va avoir la possibilité d'avoir ce double flux, aussi bien vers le spectateur, mais le spectateur pourra aussi être acteur en posant des questions. Tanjona efa napetraky ny anao manjery Kolo TV sy Kolo FM hatrizay ny anakaiky hatrany mpiaino sy ny mpijery ahafahana mikolokolo azy ireny eo amin'ny lafiny rehetra. Manamora kokoa izany ny fisian'ireo fitaovana arifomba sy anisan'ny avolenta indrindra eto Madagasikara ary manaraka ny teknôlôjia vaovao avy any ivelany. Tontolon'ny ara-tsosialy sy ny fampianarana ihany no etsika anohizana ny fampahalalam-baovao efa miditra ny mpianatra mbola maro ireo ankizy tsy eny ambony dabilio afa voatery miasa manampy ireo ray aman-dreny mitady vola isan'izany moa ireo mpikapobato. Raha ny isa farany navoaka ny birao iraisam-pirenena misahana ny asa dia mahatratra roa tapitisa mahery ireo zaza eo anelanelany 5 ka hatramin'ny 7 taona voatery asa hanampy ireo ray aman-dreny eto Madagasikara. Arahantsika ny fanadidina. Mpikapobato asa mila sandry maraina mandraparivon'ny andro reto ankizy reto manao ty asa ty asa mafy raha filazan'izy ireo asa tsy tokony ataony noho ny zoma ankizy zaza azy sady mianatra izy ireo miasa raha fitantarany ka raha avy ao an-tapagony ny vitany ray amin'izy ireo isan'andro farafahakeliny. Folo. Mianatra. EPP Anjamena. 8e. Ray. Mamaky vato. Rehefa mianatra dia manampy an'zareo koa. Dia mafy izy sa tsy mafy? Mafy. Raha fitantaran'ireo ray aman-dreny dia mitombo ny vola miditra rehefa miasa reto zaza reto eo amin'ny sehatry ny famakiana vato ohatra. Miantoka ny ampahany betsaka amin'ireo vola miditra ao tokantrano. Hatramin'ny 300 ny vola azo amin'ity asa ity izany na tsy mahavita ny atsasaky ny 2 metatra toratelo aza ny ray amin'izy ireo. Tsy ampy ny vola azo hoy ity ray mpianakaviany ity raha tsy miasa ny zanany. Efa mipetraka eto dia manomana kariera ray mihitsy iasana hitadavanay vola eto. Eto daholo izay menakavy kely eto amin'ny kariera eto no mipetraka. Misy efatra zany izay ny lehibe miasa fa ny ankizy moa rehefa vakansa dia afaka mifanampinampy kely fa rehefa mianatra mpianatra moa zao dia efa any an-tsekoly daholo indray ny ankizy zao. Dia izay lehibe no mikapoka fa ny ankizy zany mba mitaotaona kely mba mananonanona iny izy zany amin'ny atoandro. Raha ho an'ny tiram-pianakaviany ity zanany efatra amin'ny miasa eto roa amin'ireo mbola ankizy efa tena eto ny antom-piveloman'izy menakavy tsy mifanojo ny filazan'ny zaza sy ny ray aman-dreny teto momba ny hoe mianatra na tsy ireo zaza. Asa ifandivany ty eto amin'ny kariera ty ho azy ireo. Ny anahy zanako mbola mianatra fa izay mivady azy zany miasa eto. Rehefa fotoana tsy fianaran'ny mpianatra ve ny ankizy manampy eto? Manampy izy ka. Tsy hita aloha izay mahavelona fa zany hoe rehefa mianatra mpianatra mihinana isan'andro fotsiny dia izay. Raha tsy ho resahana ny aretin'ny tratra mety azy reto ankizy reto noho ny vovo-bato hanao ahoana no avin'ny reto zazy reto amin'ny zavatra ny fianarana sy ny fampitomboana ny saina fa ny fampiasan-tsandry avy hatrany ny velomana andavanandro. Izao nefa no ahafahan'izy menakavy mivelona sy mihinan-kanina ary manefana didy isan-karazany. Raha ny salanisa dia ny 7 isanjato ny zaza 5 ka hatramin'ny 7 taona ny miasa tahaka izao. Ndraiky amin'ny 20 isanjato n'ireo zaza miasa reto koa ny manao asa mampidi-doza isan'izany ny asa vato tahaka izao. Raha io isanavoaka ny birao iraisam-pirenena misahana ny asa io dia mila ezaka be ny fanafonana amin'ny fampiasana zaza eto amintsika na dia efa manao izay ho afany ihany azy ireo fikambanana iraisam-pirenena manao fanentanana maro samihafa. Vaovao ara-tsosialy izay dia 20 isanjato ny tokantrano malagasy dia tratry ny tsy fanjariana ara-tsakafo. Raha ravina ny isa 4 tapitisa eo ny malagasy miaina amin'ny tsy fanjariana ara-tsakafo amin'ny andavanandro amin'ny faritra 20. Ahina nefa hiakatra ny tarehimarika amin'ny vanim-potoana ny maitso ahitra ny volana Oktobra ka hatramin'ny volana Marsa izay isiny ny fiakaran'ny vidin-tsakafo rehefa eny an-tsena. Araka ny tatitra nataon'ny fandaranasa ny firenena mikambana momba ny tsy fanjari-tsakafo dia ireo any amin'ny tontolo ambanivohitra no tena iarany izany olana izany. Raha antsika ny fanazavana. Misy vary miakatra foana manomboka volana Janoary ka hatramin'ny volana Desambra. Dia natao ny ezaka fanamatisa milaly tany amin'ny faritry Menabe ny fambolem-bary izay miakatra ao anatin'ny maitsoahitra toy izany koa ny tany Marovoay nefa fantatrareo tsy fampian'ny rano. Nanangana ny task force momba sécurité alimentaire izay arahana miasa amin'ireo ministera voakasika izany ny ministera ny fambolena mba ahafahantsika miatrika izay mety ho fisolotam-bidy tsy ho takatry ny vahoaka amin'ny famatsiana ara-pary. Kanefa na izany tsy maintsy sinjovina ihany koa ny vidin'ny vary any amin'ny mpamokatra mba tsy hilatsaka ny maso-karena izay nataon'izy ireo.
Ankalazaina ny fahina amby folo ny volana oktobra ho avy izao ny andro iraisam-pirenena ho an'ny sakafo miankina amin'ny fomba fisakafoanana manara-penitra ny fahasalaman'ny mponina. Izany olo ahevitra amin'ity taona ity ary indray anjara amin'izany Madagasikara. Fa fanadadinina kosa indray dia tsy hita eny amin'ny tsena intsony ny kahie izay mitovy amin'ny pejiny ireny kahie akanga nakitra taloha ireny. Mbola misy anefa ny orinasa mamokatra azy ireny. Ny ministera sasany orinasa lehibe eto an-toerana sy ny any amin'ny faritra no manao komandy azy matetika. Ireo ankizy indray misy no mitaky ny kahie vita amin'ny vita malagasy sy ny vita vahiny. Raha antsika moa ny fanadadiana makasika izay. Manjaka eny antsena ny kahie vita any ivelany raha tsy hita intsony ireo vita malagasy. Kahie akanga nakitra no tonga antsaina raha vao miresaka kahie vita gasy. Manatsara ny soratra hoy ireo matsara izany. Tsy malalaza ireny intsony ireo tanora ankehitriny na ireo fianarana mihitsy mitaky ireo kalitao tsara avy any ivelany na ireo mpianatra no mitaky an'ireo kalitao ambony. Misy anto manokana satria izay daholo ny presizen'le any am-pianarana zany. Tsy maintsy le marika daholo ny akan'ny alain'le olona. Misy fa le avy any ivelany daholo efa zatra le kaligrafy daholo le olona dia izay no jifainy. Mifidy kahie ohatra zao premier zao tiako raha hoe triomphe dia tsy tiako. Ie, misy le mazavazava ny linany dia misy le somary maizimaizina. Tsy mifidy fa izay vidiny dadana sy ny anay dia iray daholo. Manomboka amin'ny 500 ariary no miakatra eo ny vidin'ny kahie iray, miankina amin'ny isan'ny pejy. Tsy miraiky amin'ny fivarotana ireny kahie vita gasy ireny na ireo mpivarotra azy. Ny tsy fisian'ny orinasa mamokatra izany eto an-toerana araky ny fananjavan'izy ireo no anisan'ny antony voalohany. Tsony le hoe asa tanana malagasy, indrindra kahie zany tsisy tsony satria efa matin'le sinoa, efa matin'le vita vazaha daholo zany karazana import rehetrarehetra. Dia izay tsy ananantsika le vita gasy tsony. Pampimady moa efa nikatona raha teo. Izay tsy ananantsika le vita gasy. Be no mitady an'izay le mpanjifa. Saingy iny zany nitakatra le avy any ambanivohitra. Nefa le avy any ambanivohitra tsy mahatakatra le qualité ambony. Dia voatery zany miafy ihany. Misy hoe vita France le izy. Qualité ambanimbany zany zay 20 000 amin'ny paquet. Dia alohan'le olona miaritra amin'izay zany rapport amin'ilay hoe tsy mahita le vita gasy tsony izy. Efa vitsy-pahalala fa mbola misy ireo orinasa mamokatra kahie eto amintsika. Tsy mena mitaha amin'ireo vita avy any ivelany ny vitan'ity orinasa ity. Saingy ireo orinasa lehibe sy ministera ihany no tena mpanjifa ny vokatra izy ireo. Mahatratratra amin'ny 2 arivo kahie ny komandy ataon'ny sampana iray. Tomboka hoe manangana izy tsikelikely. Zany hoe ny tegna mpanjifa aloha zany amin'izao dia eto Tananarivo aloha. Zany hoe zay zany efa miezaka ihany manao mivoaka velan'ny Tananarivo ohatra hoe tany Antsirabe, Mandritsara, toeran-kafa koa zany efa nandehanany adola. Efa misy olona manjifa zany amin'ireny toerana ireny. Milaza fa tsy ambaka an'le avy any ivelany ary tena ambany koa zany le prix satria izy ity zany natao hoe anohanana ny ministera mihitsy. Ministera hoe le ankizy le mpianatra zany. Zay zany le zavatra vokariny ato. Fa zany tsy misakana hoe misy client hafa ankoatran'ny ao amin'ny resaka hoe fampianarana misy client privé hafa zany tonga ato amin'ny ato le resako teo environnement. Mahalona ny tsy fahalalan'ny mpivarotra sy mpanjifa n'ireo orinasa mpamokatra malagasy, miankin-doha tanteraka amin'ny vokatra avy any ivelany izy ireo. Ny kalitao malagasy izay matetika voalaza fa ratsy nefa mitovy ary mbola mora hatrany noho ny vokatra avy any ivelany. Vaovao ny tsy fandriam-pahalemana dia trano telo no notafihan'ny Jolay androany. Nipoaka indray ny basy dia tsy hampita tafika Ambomamoro omaly alina tokony tamin'ny 12 ora sy sasany. Tokantrano nisa telo no indray notafihan'ny Jolay teny amin'ny toeran'io tao anatin'ny fotoana iray. Vola mitetina ray faingo 4 tapitisa no fitambaran'ny vola lasan'ireo Jolay tao amin'ity tokantrano telo ireo akoatra ny firavaka volamena. Olona roa tao amin'ireo trano roa samy hafa voatafika no naratra tamin'izany ka samy efa nahazo ny fisaboana asaasa. Raha tsika ny fanadadiana. Vola mitetina 7 ariary no lasan'ireo Jolay, ny ampy firavaka volamena mitetina 4 ariary tao amin'ity trano iray isan'ny voatafika ity. Nopoirin'ireo Jolay varavarana ka raha vatany voatafiditra izy ireo dia nitifitra. Mbola hiteteny an-toerana avokoa ireo taimbaly nampiasain'ireo Jolay tamin'ity fanafiana ity. Basy mahery vaika ny nampiasain'ireo mpanafika raha ireto taimbaly reto ka lakinika overony nentin'ireo mpanafika hoy ireo niaina izany. Tany alina no tonga teo ry zareo
dia ny zanako mbola tsy misy zay zany mbola tsy natory fa mivadiko sy ny ankizy kely ihany natory zany. Nandroaka fosiny andreo firavaka sy vola nefa ireo jiolahy fanandratra olona ihany koa tao amin'ity tokantrano ity novelesin'ireo jiolahy tamin'ny fitaovam-piadiana nentina ny lohan'iray mpianakaviana iray. Dia mivadiko ny tratrany teo dia nivelesiny tamin'ny lamakony zany dia tonga dia natosiko ilay vadiko dia ny zanako ny tena aza mamaly dada ay vola aiza vola ozy ay vola mena ay ve ho aza nitadavinareo ndao a dia netiko niodina ny trano izy a hitany hoe nanoitra zany ilay zanako a dia tonga dia nitivitra izy dia teo mivaravara teo amin'ny rindrina vo fa ny zanako tsy vo. Tsy nisy tratra ireo jiolahy taorian'ny fiantsoana amin'ny mpitandro ny filaminana tsy tao amin'ity tokantrano ity ihany fa trano roa hafa ihany koa ny tetezin'izy ireo somary lavidavitra eto ary nahazahoan'izy ireo vola sy firavaka ihany koa efa misokatra ny fanadihadiana ataon'ny zandary etsy ampita-tafika amin'izao fotoana izao mikasika ity fanafiany ity mandry sy lavolony vahoaka hatreto tsy mety mazavatra amin'izao no mba ireny fitaovam-piadiana mahery vaika amin'ny paritaka ireny na ny famaizana an'ireo lohandohany ny poirany ireny mba fantatry ny vahoaka ankoatra ny filazana hoe fitaovam-piadiana ny paritaka nandritra n'ireny krizin'ny verimbera teto amin'ny firenena ireny ireo ampiasain'ny jiolahy etsy sy eroa. Sehatry ny kolotsaina Pamaly izay no anarana entiny vola sy ny aina ny tarika ahitana ireo mpitendry valia miisa 10 ny valia izay manana ny toerana manokana eo anivony ny kolotsaina malagasy isy ny fampisehoana entiny mpianatry vola sy ny aina dingana entina nazarana azy ireo isedra mpijery fanadihadiana. Manjaka ny mpitendry valia lehilahy eo amin'ny zavakanto malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena nefa miovandray ny sary vola sy ny aina tovovavy manan-talenta eo amin'ny sehatry ny mozika no mampianatra mpitendry anireo tovolahy ao anatin'ny tarika Pamaly. Vola sy ny aina mpanakanto fantandanja amin'ny fitendrena valia izay mizara ny fahaizany hatrany fa tsy mionona mizara izany ho an'ny mpijery ihany. Amam-bolany i vola sy ny aina no nampianatra anireo tovolahy ny fitendrena valia. Ny fizarana ny traikefa no antony lehibe ny fiofanana nefa mila misedra n'ireo mpijery ny mpianatra. Dingana iray ho azy ireo izay ilaina mba ahafana mandroso amin'ny tontolon'ny zavakanto. Yes, le izy aloha samy misy groupe anankiroa zany ny ray efa avancé dia ny ray mbola vao nanomboka tato ato fa afaka miaraka ihany fa eo amin'ilay hoe zavatra ataon'ilay ankizy efa talohaloha misy tokony mba misy sarotsarotra kely noho le rehetrarehetra nefa misy koa zavatra iarahana tena tsy maintsy atao mitovy ihany koa nefa zany ary. Lehilahy daholo aloha vonona fa misy mpianatra vehivavy fa mbola tsy dia vonona loatra ry zareo. Tena hoe hisedranan'ny ankizy koa zany hoe miseho sehatra voalohany dia manao interprétation aloha zay zany no ezahanao anaty fa amin'ny fombanay 7 mianata 10 mianata iny hitondranay azy zay ny tapany voalohany. Ny fitiavana ny valia tsotra izao no nasarika ny njaka hianatra hitendra n'ity zavamaneno ity. Liana amin'ny fitendrena azy avokoa ireo mpianatra ka na misy ny fahasarotana amin'izany miezaka hatrany izy ireo ary mitaky ny tsara hatrany ihany koa ny mpampianatra ho an'ny mpijery. Tonga anazy fa nanao atelier naraka tamin'ny vola fotsiny zay mba jerijerina fotsiny ohatrany ahoana ilay izy dia raha veo ilay izy ohatrany mahaliana be sady ilay izy zany rehefa mikotrana anao dia ohatrany hita hoe hitanao ilay fivoaranao dia lasa te hanohy foana ianao rehefa veo zay nahatonga ny mbola manao foana aloha hatramin'izao mbola ao foana dia misy traky dia efa miezaka mandresy an'izay traky zay zany amin'izao no tena anona satria zay mbola vao aingana vao hoe miakatra sihatra ohatr'izany dia miezaka mandresy an'izay. Mihindrana ny hira treto ny tarika Pamaly fa mbola tsy fotoanan'ny famoronana. Manaraka n'ireo dingana mba ahafana mampiditra n'ireo mpianatra amin'ny sehatra matianina ny tanjana. Porofon'izany ny fampisehoana amin'ny zoma 17 oktobra izao izay entin'ny vola sy ny aina sy ny mpianatra valia sy amponga etsy amin'ny CGM Analakely. Tontolon'ny fanatanjahantena eo amin'ny lafin'ny foto-drafitrasa dia 10 taona mahery aty aoriana nazahoantsika ny fahaleovantena vao hisy ny kianja manaraka ny filany ny mpanao fanatanjahantena satria dia io vao kianja artifisialy na sintetika ny kianja be ny Mahamasina ary ezahana ihany koa no havita izany alohan'ny fetin'ny fahaleovantena. Fanazavana sy fanadihadiana. Taoriany ny kianjan'ny Rabe Mananjara ny Mahajanga sy ny Etsekarion dia ny kianja be ny Mahamasina indray noho ny safidiny ny Federasion Malagasy ny football amin'izao fotoana izao niaraka tamin'ny FIFA fa anaovana ny foto-drafitrasa lehibe dia ny kianja artifisiel na ny sintetika izany. Velombolo ireo mpilalao tao anatin'ny Club M tamin'ny taona 2007 ary manao ny heviny. Tena velombolo ary faly tokoa maheno an'izay famadihana fanamboarana ny kianjany Mahamasina ho sintetika izay satria zavatra nisy niainana teto na fony mbola mpilalao raha ny tenanay dia sahirana tokoa lalao teto amin'ity kianjany Mahamasina ity fa tsy tsara zany
tsy mamena raha moa milaza amin'izany fa tena ratsy dia ratsy tokoa ny kianjany Mahamasina hatramin'izay ka hatramin'izao atao anatin'ny 40 taona ny lalaovako teto tsy mbola nahita an'ity terrain ity hoe tena tsara hoe mitovitovy amin'ny any ivelany ireny tena lavitra dia lavitra mihitsy ka amin'izao fotoan'izao moa zany maheno ny tenanay mpanao baolina kitra rehetrarehetra eny fa na mpanao rugby koa reo ivadika synthetique ity kianjy ity dia velom-boly tanteraka toraka izany ihany koa ireo mpitantana ny club ao anatin'ny division voalohany amin'ny fifananana tompontakany Madagasikara sy ny poule des As ankehitriny. Zay aloha zava-dehibe satria raha mahita nefa any Mazanga ohatra terrain synthétique misy bandikely mivoaka foana ary misy bandikely memahay foana amin'le faritra satria noho le kianjy lalaovana dia mba hita mangirana amin'izay zany tsika petit baolina kitra eto Tananarivo eto Analamanga amin'izany terrain izany. Fiaraha-miasa eo amin'ny Fédération Malagasy sy ny football eto Madagasikara sy ny commune Tananarivo renivohitra no anaovana ity fotodrafitrasa lehibe eto Mahamasina ity. Zavatra tsara dia tsara ririna azahoany ny mpanao fanatanjahantena na ny baolina kitra na ny taranja baolina lavalava zany fahombiazana ny ananana kianja tsara tarehy. Aoriny ny fahavitany ny kianja be ny synthétique eto Mahamasina ity dia afaka mandray taranja roa ity kianja ity dia ny football sy ny rugby izany. Vaovao iraisam-pirenena isa tsy ino an'ity vaovao malaza maneran-tany tato ato ity isika nanao fanabarana mantsy amin'ny fomba ofisialy ny NASA izay sampandraraha Amerikanina mandalina momba ny anabakabaka tsy takamaso fa nahitana dika mitovy amin'ny didy folo sy lampy vato lehibe ahitana soratra masina ao amin'ny jaune toko 7/4 ilay robot antsoina hoe Curiosity rover nalefa tany amin'ny Mars no nahitana ireo tamin'ny farany volana Septambra ary vao marina ankehitriny izany. Rahantsika ny fanadidina. Tao anatin'ny lavabato lehibe iray eny amin'ny planeta Mars no nahitan'ny robot Curiosity rover ny vato fisaka nahitana ny dikan'ny didy folo sy soratra masina ao amin'ny jaune toko 7/4 ary ny tena mahavariana tamin'ny teny pirenena maro izany, teny anglisy, espanol, sinoa, baska ary hebreo. Nisy teny hafa ihany koa tamin'ny vato iray ahitana soratra amin'ny teny anglisy hoe misy ao. Efa roa volana no nahitana sy nandinihana lalina momba ny sary nalefa n'ity robot Curiosity rover ity. Siantifika maro no efa nandinika akaiky an'izany noho izao navoaka tamin'ny fomba ofisialy izao ny vaovao. Tsy mampino izany hoy Sims Convington, karoka australiana iray, hitady faritra mety ahitana rano no nampidirana ny Curiosity rover tao anatin'io karazana lavabato io dia ireto pirofo momba ny fisian'Andriamanitra reto no hita tao. Angamba hoy izy, tsy hisy olona tsy hino an'Andriamanitra intsony ao amin'ny foibe mpikarohan'ny NASA ny baikona avy any ambonin'ny tany an'io robot Curiosity rover io taorian'ny nahitana ireo zavatra ireo tany amin'ny Mars. Tamin'ny volana Aogositra 2024 no tonga teny amin'ny planeta Mars ity robot ity. Hatreto aloha tena fahombiazana tanteraka ny asan'ity robot ity. Maro ireo vaovao nampitainy teny amin'ny Mars na ahafantarana sy namaritra ny zavanitranga teny amin'ity planeta ity. Ity vaovao ity ihany koa dia isan'ny zavanitranga ara-tsiantifika goavana indrindra niseho teto amin'ny tantaran'ny fitrandrahana ny eny ambony tsy takamaso eny. Efa raikitra ny ady hevitra ankehitriny amin'ny sehatra samihafa midika inona eo amin'ny tantaran'ny finoana ity hitan'ny NASA ity. Vato fisaka misy ny didy folo teny amin'ny Mars, vato lehibe ahitana soratra momba ny hoe fa izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay amin'ny teny pirenena maro. Nefa ny NASA no nanamarina amin'ny fomba ofisialy ny fahamarinan'izany. Dia ny vaovao mahakasika ny finoana sy ny teknôlôjia iny koa noetintsika maranana ny fampalalam-baovao tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrahana ianao nanaraka ny fotoana hatramin'ny farany ny namana ny ando Andrianarysondray no hiaraka aminao amin'ny fampalalam-baovao amin'ny iray ora rahampitso mametraka ny viloma mandrapitafa mandrapiona ary tompoko lahy sy tompoko vavy.